Lafiny olana teo amin'izay famafisam-peo izay ho toizatsika ny vaovao ao anatin'ny fampahafantarana ny toetry ny andro mbola misy hatrany amin'izao fotoana izao ilay andian-drahona izay miforona any amin'ny fahadimapolo sy telonjato kilometatra ny nosy any ary mbola ina hatrany moa ny mety ivadian'izy ity ho rivo-doza mampafantatra mombamomba an'izay misimisy kokoa moa zany ny eo anivon'ny mpampafantatra ny toetr'andro. Araky ny vinavinandreo mpamantatra ny toetry ny andro dia misy andian-drahona mety hivadika ho rivo-doza izay any amin'ny 500 sy 300 kilometatra ny nosy any an-dranomasina saingy hatreto aloha dia tsy mbola nahafeno fepetra ny amin'ny mahatonga azy rivo-doza ity andian-drahona ity. Na izany na tsy izany dia nambaran'ireo tompon'andraikitry ny meteo fa mety hivadika ho rivo-doza izy io satria ampy ho amin'ny fiforoanan'ny rivo-doza ny toetoetry ny ranomasina sy ny fanovonan-govo amin'ity andian-drivotra ity. Tsonontsonona tokoa zany ao amin'ny lakan-drano efa nanomboka tamin'ny faraparan'ny herinandro tamin'ny zomatany izy io no fanodifodina teo niaraka amin'ny zone de convergence intertropicale mandravitra amin'ny fotoam-pahavaratra amin'izao fotoana izao ary efa misy atao hoe hita amin'ny foibeny zany efa tena miodina tsara lay atao hoe circulation lay fiodin'ny rivotra zany. De le foibeny izy io androany marina tamin'ny sivy teo tany amin'ny 500 sy 300 kilometatra andrefa mainty rano. Ny tsy mbola ananomezana anarana hoe natonga azy hoe ho cyclone dia mbola tsy mihoatra ny 10 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny. Fa rehefa mihoatra an'izay izy dia zay izy vao azo mena anarana dia raha mihoatra ny 20 kilometatra isan'ora ny rivotra entiny dia zay izy vao tena atao hoe tonga mitanjona amin'ilay atao hoe cyclone. Ka izy io zany mbola ho heverina atoato fa hivadika cyclone no antony mahafana be ny ranomasina ao amin'io lakan-drano Mozambique io ary any amin'ny faridranomasina misy n'ilay foibeny. Ao amin'io faritry ny foibeny io izy no manovo ny angovony. Raha ataoko amin'ny teny frantsay hoe ao izy io source d'énergie zany ao izy manovo azy. Ka zany source d'énergie zany dia la chaleur latente d'évaporation condensation. Raha ny toetry ny andro mandritry ity herinandro ity dia ho avy matetika ny orana mandritry ny herinandro manontolo ankoatry ny alakamisy izay isy andro tsara. Ao anatin'ny vanim-potoanan'ny fahavaratra indrindra isika amin'izao ka mbola hitohy hatrany ny orana amin'ny faritra rehetra eto Madagasikara. Ny any amin'ny faritra ny Rehefanosy sy Sofia ary Boeny ny tena ho be orana indrindra araky ny fanazavan'ny mpamantatra ny toetry ny andro. Ny takariva moa ny tena hisy ny orana ho an'ny eto Andrenivohitra.